fanjikian-dalàna amin'ny fampelezan-kevitra ametraka fitorianao ho itodsoa Andriamampandry. Fifidianana solombavam-bahoaka mampirisika ny olom-pirenena handre anjara mavitrika ny iraisam-pirenena. Antenimery ny Ray aman-dreny ara-drazana tsy maintsy ho faranantsika ny fanjakan'ankolaka ny Madagasikara. Ampifaliana indray tongo-kilasy sy tongo-vavy no itsitian'ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity. Manatitra ny araba no manasanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany miala ianao amin'ny toerana io rehefa tsy andraindraikitra sy anasazy ny mpitondra amin'izao fandikan-dalàna ataon'izao mivantana amin'ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny antson'ny mpitondra teniny firaisan-kina Paraina Auguste. Efa mihoatra ny fefy izao ataon'ny mpitondra izao hoinambarany raha naneho ny heviny mikasika ny fitetezam-paritra sy fitokanana fotodrafitrasa ataon'ny filohan'ny perinasa amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Taiziniana. Tsy tahotra tsy henatra fa meny mandika lalàna tsotra izao ny fitondrana. Voalazan'ny lalàna fa voarara ary miato avokoa ny endrika fitokanana fotodrafitrasa rehetra amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Raha mahita nefa ny zavatra ataony Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao izay mitety faritra sy distrika mitokana fotodrafitrasa sy mizara zavatra etsy sy eroa. Rehefa jerena ny fandaharam-potoanany dia mifarana mifanandrify amin'ny fiafaran'ny fampelezan-kevitra ny fitetezam-paritra ataony. Manoloana ireo dia mipetraka ny fanontaniana raha hitana ny teny nomeny ny senisy ny HCC ka tena anasazy ireo mandika lalàna toy izao ataony mpitondra izao. Tokony ametra-pialana ny filohan'ny HCC sy ny seny rehefa tsy mahasamana tanteraka ny fampanantenana nataony sy ny andraikitra nomena azy ireo ho ny mpitondra teny ny firaisan-kina Paraina Auguste. Satria sy azo atao ny manao propagande, manao inauguration fitokana amin'ny fotoana fampelezan-kevitra. Nefa nahita anazy ianareo teto omaly. Teto Sirabe, teto Izomaly nanao fitokanana sy azo atao regny. Amin'ny article 81 amin'ny code électoral sy azo atao misy. Ka mianso anao ahay Andriamatoa Rakotorsofy Laurent, président ng HCC. Inona no raisiny fempetraraisinao? Raha tsy andray fempetranao, raha tsy andray fempetranao, manaova démission ianao. Manaova démission ianao satria tsy isony zao. Ianao miteny fa hoe osazina zay sy manara-dalàna. Io ary sy manara-dalàna, ino no ataonao? Fa zay aza dalainy fa hoe zay manakia ny décision ny fanapa-kevitra dia ho azy samborina. Izy aloha ny samborina aloha zany. Saotra tompona. Nandalo teto Antsirabe moa ny vondrona firaisan-kina ahitana ny filoham-piara-mitantana Marika Ravalomanana sy ny mpitondra teny Paraina Auguste Androany raha hiazo ny lalam-pirenena fahafito iny. Nisy ny diabena makivaky ny tanàna niarana tamin'ireo kandida ny firaisan-kina eto Antsirabe dia Michel Avakoab sy Olga Ramallasson. Tokana ny safidy ho ireo mpitarika ny vondrona ny firaisan-kina dia ny fandatsam-bato ho an'ny Michel Avakoab sy ny olona teo aloha Olga Ramallasson amin'ny fifidianana io. Raha nanome afatra ho an'ireo vahoaka sendra azy teto Antsirabe. Mahagaga ny rehetra ny fanginan'ireo rafitra mpikirakira fifidianana manoloana ny trangana fanjikan-dalàna maro mibaribary eto amin'ny firenena amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao. Ho an'ny any amin'ny boriboritany fahenina manokana dia nampitandrina ireo lehibe pokotany sy ireo kandida mirotsaka amin'ny anarana tokony fitondrana ny solombavam-bahoaka am-perinasa Toditsoa Andriamampandry Androany ary nilaza fa handray fepetra manoloana ny fanjikan-dalàna ataon'izy ireo. Germain Menjanary sy mbola avatsara no mitatitra izay vaovao izay.
volam-bahoaka noho ividianana ireo karazana tosika sy fanampina zarain'ny fanjakana noho izany fandikan-dalana miariary ny fampiasana izany ho fampelezan-kevitra ny kandida amin'ny anarany antokony mpitondra no tena manao izany kanefa mitazam-potsiny ireo rafitra mpikirakirany fividianana manoloana izany hoy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry isan'ny toerana ahitanareo tsy fanaran-dalana ny eny Ambohimanarina ankoatra izay dia olana hafa ihany koa ny fizarana amin'ny tanila ka misy ireo olona omena sy tsy omena izany hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity mbola député Aperna zaho ka dia mampitandrina chef fokontany sy ny mpitandana ao amin'ny firaisana fa mbola député de Madagasikara ka izao ho an'ireny vatsitsinjo sy tosika fameno reny dia ho an'ny vahoaka reny volam-bahoaka reny ka raha ohatra nareo mbola manavakavaka hoe mahazo ny ao atsimo ny ao avaratra tsy mahazo ny ao andrefatra tsy mahazo fa ny ao tsinanana mahazo dia hitanareo amin'izay fa dia andraidraikitra ny tenako andray fiapetra ary tokony tsy araiky azantsika vahoaka ko dia mampitandrina zay a matoa volam-bahoaka matoa tsy nitorinareo hatramin'izay dia nanaja ny fihavanana sy ny fiarahamonina fa efa toroa loatra le izy efa mijano ny olona amin'ny fanavakavahana atao amin'ny vatsitsinjo sy tosika meno mampitandrina fa fahefana mbola menareo fahefana ary vahoaka eo koa le jirona koa volam-bahoaka daholo reny ary misy koa reo tosika maro reo a fanampina avany amin'ny banky iraisam-pirenena ka raha misy mbola manao an'izany reo mpitandana eo amin'ny firaisana na fokotany na misy kandida ao zay madama zay mitaingina an'lizy fotsiny tsy mahafoy volam-posy zareo kandida avany amin'ny fitondrana fa dia hoe mitaingina zay ataon'ny fanjakana fotsiny ao anatin'lizy dia mampitandrina isika ao anatin'izay fa tsy azo atao reny fa volam-bahoaka fitaovam-bahoaka karaha reny no navoana propagandy dia hitorytsika ary tsy hamelantsika fa tsy maintsy ataontsika disqualifié izany kandida na kandidaty manao an'izany a rehetra zany misy fetrany ny fandeferana nanamafy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry fa hijoro ary isan'ny ametraka fitoriana raha toka mbola mitoy izao fandikan-dalana izao mazava ny zava-misy fa fandikan-dalana satria volam-panjakana no ataon'ny kandida sasany fitaovana amin'ny fampelezan-kevitra disqualification no sazy miandry amin'izany hoy hatrany ity solombavam-bahoaka izay nanamafy fa tsy ao amin'ny boriboritany fahenina ihany no ahitana tranga tsy fahanaran-dalana fa manerana any Madagasikara mifandraiky amin'izay vaovaon'ny fividianana izay ihany tokony miara-mirohitra manatitra ny valim-pividianana eo ireo distrika ny aliny 7 Mey ireo olom-pirenena indrindra ny olony firaisan-kina ho fiarovana ny safidy nataony ho ilahatra Andriamatsangy mpanaraka raharam-pirenena raha nambarany dia hita fa efa leon'ny fanjakana volomboasary ny olona akainona fa hibatany maro anisa eny aniovy ny anteny meram-pirenena ny firaisan-kina sy ny avy amin'ny fanoherana fanadiadiana nataony Asin'Andriamalala eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mano Randriamalala manantana ny fandresen'ny firaisan-kina noho ny vahoaka efa leon'izao zava-misy izao raha ny fahitany ny mpanaraka ny raharam-pirenena iray nanaovana fanadidina dia ny fanaramaso ny valim-pifidianana isaky ny profanta Tsambato sy ny fiarovana ny vaton'ny mpifidy no mila atao mafy mandritra ny androm-pifidianana sy ny fanaterana ireo valim-pifidianana eny anivon'ny distrika. Ity tsy ihany tsy mitovy amin'ny élection fifidiana filohan'ny repoblika zany hoe ngeza be le toerana raha ohatra izao anao maresy amin'ny tanàna anankiray dia azo balansena amina toerana anankiray iny dia mivadika 0 zany ohatra na atao tsy mandresy mihitsy fa ny amin'ity fifidianana akaiky le izy azo atao tsara manara-maso atao hoe 20 fokotany na 30 fokotany ao anatin'izy dia iny ny fanara-maso zany mila tena mafy zay mila tena mafy ny fanara-maso satria any anatin'iny no ahitana ny voka-pifidianana saiko teo satria le vont de sanction zay le tena hoe afahana hoe rehefa tsy amin'ny eo amin'ny fitondrana fotsiny vatarotsaka ao zany na amin'iza dia efa s'exprimer zany ianao mitovy amin'ilay tamin'ilay élection présidentielle teo zay hoe tsy nandeha mifidy dia hita teo le izy hoe iza tsy nandeha mifidy fa nasamihafa azy zay ateo ty kelikely kokoa distrika hita daholo zany hoe iza daholo le fokotany aiza daholo nanahoana tarina nanao tarina fa any amin'ny fanaraha-maso zany tena tokony atao fa raha ny resaka tsy fanarahan-dalàna sy ny alabato isan-karazany za tsy teny hoe fa fomba fanaon'ireo zany fa mba amin'ity fotoana ity zany atao zay tsy afahany manao an'izay zavatra zay ary fotoana afahana manao an'izany zao
mbola élection na députation zao fa mbola avokoa zany mairie mikely kokoa araka ny lazaiko teo dia tokony tsisy tsony zay resaka alapatsy fa any amin'ny présidentielle aloha no ataoko hoe normal be raha misy an'izay alapatsy zay. Mila mifanohana ny mpanohitra ary tsy tokony ilefitra amin'ny alabato amin'ny endriny rehetra ny mpanohitra. Vote sanction na fanatsaziana amin'ny alalan'ny latsabato no tokony ataon'ny vahoaka ho an'ireo candidat ny volomboasary rehetra manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fahitako azy itsika ty amin'ny olona mifanoherana zany tokony voalohany aloha tsy zarazara ao anatin'le izy, dia faharoa tokony anara-maso ary tsy hamela mihitsy ny ataoko hoe alapatsy ny zavatra mety hitranga zany aloha dia mandritra ary aoriana fifidianana ihany koa mila atao zay fanaraha-maso zay fa ny fahitana azy sy ny tendance moa ny olona aloha efa tsy dia miaraka loatra intsony amin'ilay fitondrana. Saingy fotsiny zay le bourde maro isan-karazany zay ataon'zareo zay tena efa tsy ao anatin'ny tsy firarahina moa hatramin'izay le izy dia hitantsika eo hoe ahoana ny andro fifidianana satria ny raha ny zavatra azontsika ataoko hoe dia amin'ny fanoherana dia ny fanaovana an'ilay vote sanction. Iny zany ny ahafahana hoe manafay angara zay ny lasana azy an'ilay mpitondra amin'izao fotoana izao ahafahana maneho hevitra anatin'ny fahalalahana tsy misy lacrymogène sy fisamborana sy ny zavatra ohatry mitovitovy amin'izay amin'ny ankapobeny. Raika amin'ny zato ireo candidat ny firaisan-kina manerana Madagasikara ankoatran'ireo candidat voatery nandeha tamin'ny anaran'ny tena manokana no ny etraketraky ny mpitondra fanjakana. Araka izany dia mila tonga maro hifidy ireo pirenena sady miaro ny safidiny amin'ny 9 Mey ahafahana mamarana tanteraka izao fitondrana mampijaly vahoaka izao. Fa tokony ho foana avokoa ny vato azon'ny candidat ny mpitondra manao fitsidiana sy fitokanana fotodrafitrasa raha tena mampiatra ny lalàna tokoa ny HCC sy ny CENI hoy ny filoha mpiara-mitantana ny firaisan-kina Ravalomanana Mark fandikan-dalàna ankitsirano no ataon'ny mpitondra amin'izao hoy izy kanefa toa mitazapotsy ny HCC sy ny CENI. Fanadiadiana. Tsy azo ekena intsony ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao hoy ny filoha mpiara-mitantana ny firaisan-kina Mark Ravalomanana. Fa nitsahana kitsirano ary fanaovana tsinontsinona ny vahoaka malagasy no ataon'ny mpitondra amin'izao no nambarany. Voalaza ny lalàna mifehy ny fifidianana fa tsy azo atao ny mampiasa fananam-panjakana sy fitaovam-panjakana ary volam-panjakana amin'izao fiatrehana ny fifidianana izao. Tsy azo atao ihany koa ny manao fitokanana zava-bita na manao fanambarana mendrika fanohanana candidat mandritra ny fampielezan-kevitra. Ny mifanohatra amin'izany anefa no ataon'ny mpitondra ankehitriny hoy ny firaisan-kina ka tsy azo ekena. Araka voalaza ny lalàna amin'ny 930 amin'ny lalam-panorenana dia tsy mahazo miandany ara-politika ny fanjakana. Nefa zareo mbola vao miandany. Tonga tsy izy tokony ery miaraka amin'olona ery tsisy mihitsy ny neutralité. Araka ny 920 sy ny 220 amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana, lalàna fehy jour dia tsy mahazo manao fampelezan-kevitra manohana candidat ny mpitondra. Losa vao miditra raha mandeha tonga taty amin'ny rata aty zao zareo dia tao Antsirabe dia nijerevana tao dia araka ny 930 koa amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana dia voarara tsy azo atao mampiasa ny mpiasa-panjakana ny fananam-panjakana volam-panjakana ny azo vao miataony ka izy io tsy fantatra na fanahinina na fiantsina na tena tsy fahalalana mihitsy azonao be ka ny fandikanana ireo lalàn'ireo zay voalaza amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana dia manafoana tanteraka vaton'ireo district reo vaton'ireo candidat izay voakasika amin'ny fiara-pitidina miseho ka zao zany ho anareo zay manaiky tsidiana aza tatrareo ohatra ka foana ny fifidianana ny vatonareo. Zay zany ny zavatra voalaza ny lalàna hoe ny fandikana ireo andininy voalaza eo ambonireo dia mitarika ny fanafoanana ny vato rehetra azony candidat zay voakasika amin'izany faram-piadidiny zany. Tanao zany ka zay zany tokony samy mitandrina ny zava-misy anefa amin'izao fotoana izao dia vao miditra raha mandeha etseroa tety etseroa ka hoy ianareo reto tena tsy manara-dalàna na tsy mahay an'ilay lalàna na manao fiantsina. Izany no antom-pijoroan'ny firaisan-kina hoy ny fanazavana amerina ny Madagasikara ho tan-dalàna ary Madagasikara ho an'ny malagasy. Ny candidat ny firaisan-kina no afaka mitondra fanovana eto amin'ny firenena hoy ny nambarany ka nanentana ny vahoaka ny fianaratsoa hifidy any Brito tsy lefinirina sy ny prailista amin'ny filoha Mark Ravalomanana.
manohana sy mijoro ho an'izy otram-pifidianana mangarahara azo antoka ary tsy mitanilaka andraisan'ny rehetra anjara ary ao anatin'ny fitoniana ny délégation ny vondrona européenne ny masoivon'ny Royaume-Uni ny masoivon'ny Allemagne, Suisse, États-Unis, France ary ny solotena ny vondrona iraisan'ireo firenena mampiasa mantolo na amin'ny ampahany teny frantsay aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana na ny OIF araka ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo malona indrindra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay atao eto Madagasikara ny 7 Mey ho avy izao. Zava-dehibe ho ihany ireto masoivo vahiny monina sy miasa eto amintsika ireto ny fanajana ny tany-tany-dalàna sy ireo fahalalahana fototra. Mankasitraka ny fandraisana anjara nataon'ireo mpisihatra maro eo amin'ny tontolo politika ao anatin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy ireo ary mankahery ireo olom-pirenena rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny latsabato ataony 7 Mey ho avy izao. Fa tsy afaky ny angina manoloana ny loza mitatao an'ny firenena ny eo anivon'ny antenimera ny Ray aman-dreny ara-drazana hoy izy ireo androany. Miantso ny vahoaka malagasy ijoro ny ARFM ary nanamafy fa tolona iarahan'ny rehetra ny mitsangana anio ny tena fitiavan-tandrazana amin'izao fifidianana izao. Germaine Menjanary, mbola afa-tsara. Tsy natao mampihemotra ny fampiororona fa izany indrindra no mampirisika amin'ny tokony ijoroana ho an'ny tandrazana. Ny fampiororona mampiseho fa tandindomindozany firenena hoy ny teo anivony antenimera ny Ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara androany. Fotoana ijoroana izao ary isan'ny fitaovana amin'izao ny fifidianana solombavam-bahoaka mba amaranana ny fanjanana ankolaka any Madagasikara hoy izy ireo. Ity fotoana amin'ny fifidianana veto nefa mety lay lalana nandrasantsika hatramin'ela ahafahantsika mandray tanana firenentsika. Anaporofona eo anaty an'izao tontolo izao fa tena malagasy tokoa ny Madagasikara. Manao izany dia tsy afaky ny angina ny Ray aman-dreny ny antenimera ny Ray aman-dreny foko malagasy fa manambara ny vahoaka malagasy hoe izany ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ho anjara ny isa tokantrano ny mandinika mijery hoe ahoana nataontsika ny amin'ny firenentsika manomboka amin'izao fifidianana izao. Ny zavatra misy tsara fataky ny rehetra dia izao: i Madagasikara ankehitrina dia mbola tafiditra ho isan'ny firenena voazanaky ny fanjanaka ary lavitra afro-afrikanina mipetraka eto Madagasikara fa Madagasikara mbola tsy nanangana fanjakana malagasy tena malagasy nanangana azy. Fa mitindray mitoraka ity zany dia isika mihitsy no anangana ny fanjakana malagasy, tsika malagasy ka tsy mahita tapahantsika ny raha-panjanana ity mba ahafahantsika miverina amin'izay zavatra izany hoe tsika malagasy mihitsy mitondra ny tany sy ny fanjakana. Mila manovy isika ary ijoro satria tsy antenaina ampivoatra ny fiainam-bahoaka raha izao fitondrana izao hoy ihany ny ARFM satria fitondrana tsy manana paikady amin'ny fanarenana ara-toekarena. Voalohany indrindra aloha izany resaka développement économique izany, la réussite économique ça se gagne par la qualité et le niveau de l'organisation de stratégie. Zay ny lalana anankiray, zay ny valoriser ny application de la démocratie moderne et authentique. Fa tsy ary resaka hoe programman'asa na projet de société nafahana mampivoatra firenena anankiray. Io dia lesika ngeza be eto Madagasikara ka tokony etreta marapaika. Inona miangavana azy dia tsotra le izy ny fampivarana firenena maneran-tany dia sahala miady io satria fifaninana io ady io. Tsisy firenena iady ka projet de société hoe fa tsy maintsy stratégie de haut niveau no arafitra ahafahana migérer ny filana ao anatin'ny tontolo ny varotra sy ny sisa setra resam-pirenena. Eto Madagasikara nefa tsy mbola manana heritreritra nanao an'izany ny firenena fitondram-panjakana ary tsy mbola nanomana ny firenena hiatrika fivoarana ara-toekarena. Jereo tsara zavatra atao sinoa eto amintsika io derivotra io izao no atao hoe ady gelaka io varotra io totofan'ny olontsika dia tsy manana fotoana tsony ny eritreretana ahoana ny ametrahana stratégie ahafahana amin'ny fiaina io fa raha zany ny fandramana malagasy dia revitra aminaty eto. Miantso ny vahoaka malagasy isam-pokotany isam-paritra ny Ray aman-dreny ara-drazana mba hijoro ho an'ny tanindrazana. Tsy misy antenaina intsony ny vahoaka malagasy raha afaka 5 taona hoy izy. Raha toka izao fomba fitondrana izao no mitohy.
Vaovao makasika ny toetry ny andro kosa indray tsy hanambana mivanta na ny Madagasikara ny rivotoza ialy. Ilay andro ratsy ny fonina tao avaratra Atsinanana Nosy raha ny fampitambavao ny meteo. Mikisaka miadana miankandrefana izy ary tombanana anodiany ny akandrefana na avaratra andrefana atao anatin'ny andro vitsivitsy manaraka. Tombanana ho betsaka kosa ny rotsankorana amin'ny faritry Sava, Ambatsoa sy ny distrika Nantsiranana voalohany sy faharoa, Soanieranivongo ary Sainte-Marie noho ny fisian'ny rivotoza ialy ao avaratry Nosy ka mety ahatratra 40 hatramin'ny 100 milimetatra izany ao anatin'ny 420 ora anio sy Rampitso Sabotsy. Hiteraka fikorotana ny asa mandrarà andavanandro toy ny fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakaran'ny renirano ary fiotsan-tany sy lalana amin'ireo toerana marefo izany. Nazo famitandremana amin'ny lokomena ny faritry Sava, Ambatsoa sy ny distrika Nantsiranana voalohany sy faharoa, Soanieranivongo ary Sainte-Marie. Sosialy kosa indray tsy antra ho an'ny sakafo fotsiny ihany fa manampy betsaka amin'ny fahasalamana ny tongolo gasy. Atato anatin'ny fotoana foa dia samy natsikaritra fa tsy mitsambidangana ny vidin'ny tongolo eny an-tsena. Izay mahaveritaraina ireo mpivarotra sy ireo mpanjifa. Ny vidin-solika no isan'ny mampiakatra ny vidin'ny tongolo gasy raha ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Nancy Rarola sy Mbola Avatsara. Anisan'ireo hanitra be mpampiasa ary fampiasa isan'andro no ny tombotsoa ara-pahasalamana azo avy amin'ny tongolo gasy. Tsy mitsaha miakatra nefa ny vidiny eny an-tsena rehetra eny. Voatsela akory no 5,000 ariary ny kilao tongolo gasy, ankehitriny kosa miakatra ho 4,000 ariary latsaka kely izany. Tsy ny mpanjifa ihany no mikaikaiky amin'ny fahalafosan'ny tongolo gasy fa ireo mpivarotra ihany koa dia sahirana manoloana izany. Nangalana antony ihany zao 7,000 ariary dia izay mivarotra 7,000 ariary. Sezika moa le fanafody aminazy lasa lafo koa. Dia izay mampatonga lasa mialafo an'ilay izy. Dia misy fotoana reny 3,000 dia 4,000 fa izao ohatra ny lasa lafo mihitsy ilay izy. Ohatra izao dia miakatra fa 3,000, 4,000. Fa izao ilay izy lasa vao miakatra tonga dia 9,000 ariary nangalana dia 5,000 ariary dia latrana indray lasa 2,000. Ambany dia ambany mba tsy ilazana hoe tsy misy mifanaraha-maso ireo vidin'entana, mikaikaiky ary mihena ireo mpanjifa eny fa na ireo mpivarotra tongolo gasy no ny halafosany. Toerana lavitra sy miampitapita no lalovana vao tonga eny an-tsena ny tongolo gasy ka tafiditra ao anatin'izany ny faharatsian'ny foto-drafitrasa ifamezivezena. Dia avy any am-bompiona amin'ny fiaingany tony, fambolenany tony dia talata ny volonindrony ka mihamy mitondra azonako ambodivona dia ambodivona indray izay maka mivarotra aty. Ankoatra izay, olana ka mampisondrotra ireo vidin'entana sy ny vidin'ny tongolo gasy ihany koa raha ny fanazavana ny vidin-tsolika. Amin'ny ankapobeny moa dia tsy mitsaha mihena hatrany koa ny fa efa ny vidin'ny malagasy. Lafomba vaovao tanteraka kosa indray feno 3 taona katrika androany ny niasan'ny Peace Corps teto Madagasikara. Atao anatin'izany fotoana izany dia tanora 900 ireo mpilatsaka an-tsitrapo Amerikana avy amin'ny Peace Corps tonga nanolo-tanana teto Madagasikara. Miara-miasa amin'ny Malagasy eny amin'ny fotony amin'ny sehatr'asa isan-karazany Peace Corps mafeny teny Malagasy ihany koa. Lanonana niaraka tamin'ny ambasadoro Amerikana eto Madagasikara sy any Comore, Claire Pierre-Angelo sy ny talen'ny Peace Corps eto Madagasikara no nentina nanamarika izany androany. Asinandria Malala, Mano Randria Malala. Miasa mivantana amin'ny fiarahamonina ny tatsa ny rem-pianakaviana sy ny ankizy ary ny rafitra ara-pahasalamana ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny Peace Corps. Izany no amantarany ny filana sy ny fanirian'ny olona izay iarahan'ny miaina sy iarahan'ny monina raha ny fanazavana. Misehatra amin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary ny fambolena ny Peace Corps. Amin'izao fotoana izao, mpilatsaka an-tsitrapo vaovao miisa 770 no irotsaka amin'ireo sehatra voalaza ireo. Miara-miasa akaiky amin'ny fiarahamonina izy ireo, mamaly ireo filana eo an-toerana no sady mamatotra rom-pihavanana matanjaka ary mampiroborobo ny fifanankalozam-pahalalana mba hisy ny fiatraikany maharitra amin'ny asa tanterahiny. Rehefa nanomboka nahay miteny sy nahay fomba na dia kely dia maro samihafa ny zavatra natao tamin'izany. Ary mifangaro ao daholo ny resaka asa amin'ny sansany Amerikana zany. Ny fifanankalozana ara-kolotsaina sy ny fiainana amin'ny ankapobeny. Nianatra nandeha tamin'ny valin'ny Paris ary matetika lavo na mpivorom-pikambana na dia tsy nahay miteny. Nifandray tamin'ny fanjakana lokaly, nandeha taxi brosy na aina no
miara-mipetraka miara-mitsangana tafiditra tsara miady varotra mpivarotra friperie namonjy bala andro sabotsy rehefa miakatra vary mitady mpamatsy vola ho an'ny projet madinika ao amin'ny tanàna ary tena milalao foana miaraka amin'iza madinika miara-miasa tamin'ny association mitsinjo ao Andasibe fikambanana izay miaro sy mitantsana ny alagasy amin'ny faritra Andasibe ao namorona programa izahay mahakasika ny fampianarana momba ny tontolo iainana ao amin'ny sekoly maromaro misy ihany koa ny fampianarana fambolena ara-teknika izay mampitombo vokatra. Ny taona 1970 no namoronana ny filoha Amerikana John Kennedy ny Peace Corps. Ny taona 1970 kosa ny tonga teto Madagasikara ny Peace Corps andiany voalohany. Sapandrara tsy miankina eo anivon'ny gouvernemanta Amerikana natokana ampiroboroboana ny fandriampahalemana sy ny firalahiana maneran-tany amin'ny alalan'ny tanjona telo dia ny fanohanana firenena mpiara-miasa amin'ny fanampiana azy ireo anana lehilahy sy vehivavy tsara ofana, ny fanatsarana ny fahafantarana ny Amerikana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary fantarana ny fahafantarany Amerikana ireo kolotsaina hafa ny Peace Corps. Pejiny finoana feno 70 taona amin'ity taona 420 ity ny fiangonana Anglikana eto Madagasikara. Iso noho izany ny jobily fankalazana izany izay tanterahina amin'ny fiangonana Anglikana Ambatoaranana. Nanamafy ny taoniny jobily fankalazana androany fa ny diocèse eto Antananarivo no mandray ny fanokafana fa ny diocèse rehetra no miaraka ankalaza izany ny 10 Mey 420 ho avy izao fanadihadiana. 420 sy 720, 420 sy 20, feno 80 taona katroka ny fahatongavan'ny misionera teto Madagasikara nametraka ny fiangonana Anglikana. Ny 10 sy ny 40 Mey ho avy izao no fanokafana ny fankalazana izany izay ho atao ao amin'ny fiangonana Anglikana Santa Pauli Ambatoaranana. Isan'ny avokavoky ny fiangonana Anglikana eto Madagasikara ny fiangonana ao Ambatoaranana satria tao no toerana fanofanana ireo religiosy itondra ny fiangonana raha ny fanazavana. Tonga teto amin'Nosy ireo misionera tamin'ny voalohany volana septambra taona 420 sy 720 tao mahavelona full point. Mizara roma ireo misionera misy ireo avy amin'ny SPJ na ny Society of the Propagation of Gospel sy ny avy amin'ny CMS Church Missionary Society nahitana ireo soroltena ny misionera izay tonga teto Madagasikara izay nitondra zany finoana zany dia ny fanokafana dia ny fa 10 sy ny fa 20 ny volana Mey taona 420 ho tanterana eto amin'ny diocèse n'Antananarivo ao amin'ny fiangonana Santa Pauli Ambatoaranana. Ny fiangonana Santa Pauli Ambatoaranana ma dia atao hoe avokavoka ny finoana Anglikana satria tao ny toeram-panomanana ireo mpitondra fivavahana rehetra teto Madagasikara. Ary ny ivony izay ho tanterana ao amin'ny fiangonana Santa Maria Virgine full point ny fa 19 sy ny fa 17 ny volana Aogositra any full point. Ary ny famaranana kosa dia atao isan'ny diocèse amin'ny taona 20 ny lohahevitra ho banjinina amin'izany dia fiangonana miaina ny fiombonana vavolombelon'ny Jesu Kristy. Izany no targetra iainana mandritra nyzao taom-pakalazana ny 100 taona ny diran'ny misiona Anglikana teto Madagasikara. Isy ny tsangambato ho fankalazana ity 100 taona ity ka isan'izany ny fananganana sy fanamboarana ny fiangonana ao full point. Ankoatr'izay ny fametrahana tsangambato ao amin'ny fiangonana Ambatoaranana. Diocèse enina no ny joro sy nitsangana tao anatin'izany ankehitriny manodidididina eo amin'ny 200 ny isan'ny mpitondra fivavahana Anglikana miparitaka manerany Nosy ary ny tsangambato lehibe izay
apetraka am'izao taom-pakalazana zao dia mizara roa dia misy ny tsangambato stelle homaro-patsiarovana zay ao apetraka ao amin'ny tokotaniny Santapoly ao Ambatoranana ary ny tsangambato lehibe dia ny famitana nilay trano fiangonana voalohany namboarina fony diocese telo ao Mavelona Folo Pointe zany no tsangambato lehibe ho fanamarina izao 70 taona nidirany missiona anglikana izao. 200 mahery ireo mpitondra fiangonana eny anivon'ny fiangonana anglikana manerana ny Madagasikara, enina kosa ireo diocese dia ny diocese n'Antananarivo sy Fianarantsoa, Toliara sy Antsiranana ary Mahajanga sy Toamasina. Maresaka avy any ivelany manao fitsidiham-panjakana ny Chine, ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Poutine nanomboka omaly alakamisy izany ary aritra 2 andro. Ifantoka betsaka amin'ny fifanankalozan-kevitra momba ny fifandraisana amin'ny firenena roa tonta, ny fiara-miasa amin'ny sehatra samihafa ary ny olana iraisampirenena sy isam-paritra iraisan'ny Chine sy Rosia nidiniky ny filoha roa ireo fanadihadiana. Ity ny fitsidiham-panjakana voalohany nataon'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine taoriana amin'ny fanambarana ofisialy ny maha-filoham-pirenena ny Rosia azy indray. Mankalaza ny 570 taona ny fifandraisana ara-diplomatika i Chine sy Rosia amin'ity taona 2024 ity. Ifanakalo hevitra momba ny fifandraisana eo amin'ny firenena ny roa tonta, ny fiara-miasa amin'ny sehatra samihafa ary ny olana iraisam-pirenena sy isam-paritra iraisan'ireo fireneny ny ireo filoha roa tonta. Tamin'ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny masivom-baovao sinoa ny voakandroany dia nanambary Poutine fa mampiroborobo ny fametrahana ny filaminam-bahoaka ny fandrindrana ny politika ivelany ao amin'ny Rosia sy Chine. Anamafy ny fahombiazan'ny fiara-miasa strategjika feno eo amin'ny Rosia sy Chine izany ho ny fanamafisany. Manana toerana mitovy manoloana ny olana lehibe maneran-tany ny firenena roa tonta. Nilaza ny filoha Rosiana fa namafy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy ny Rosia eo amin'ireo sehatra manan-danja toy ny angovo, ny fambolena ary ny famitaovana. Fanitoy tao fianaratsoa ny fampelezan-kevitra nataon'ny vovonana firaisan-kina io arivo io. Nitsodrano ireo kandida ny firaisan-kina tao fianaratsoa ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana notariany Marc Ravalomanana sy Parena Auguste nanome toky ireo kandida ny firaisan-kina nandritra izany fa hijoro hiady ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa. Varatsika eo ny fanadihadiana mirakitra izany sary izany rehefa vonona ny sary ampitain'ireo namana mpanao gazety any toerana amin'izao fotoana izao afa hotozantsika kosa ny fampalalam-baovao. Ankoatra ny fitetezana fokontany dia nisy ny fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana no karakarain'ny kandidat tolotry ny firaisan-kina amin'ny boriboritany 4 androany. Tsapa fa miandrandra azy ny vahoaka ao amin'ity boriboritany ity. Germain Nomenjanary sy mibola avatsara. Amboy Barkely sy Mandrangobato voalohany no fokontany lalovan'ny kandidat mitondra ny larana voalohany ao amin'ny boriboritany 4 Rina Randriamasinoro. Vahoaka te hivoatra ny ao amin'ny boriboritany 4 ary mangetaheta sy miandry ny fiovana hoentin'ny kandidat izay atolotry ny firaisan-kina ity. Nilaza sy nanamafy ireo izay nalovany kandidat Rina Randriamasinoro androany tamin'ireo fokontany ireo fa aneo firaisan-kina mba anovany zavamisy iainany vahoaka amin'izao. Manasantsika rehetra isidy ny kandidat numéro 1 atolotry ny firaisan-kina lista tariany Rina Randriamasinoro. Finalo miaraka amin'ny numéro 1 zany neny miaraka amin'ny numéro 1 tsika ragnabo va. Santionany tamin'ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena nandritra ny fandalovan'ny kandidat Rina Randriamasinoro tamin'ireo fokontany roa ireo izany. Ny tsapa dia mila vonjy ny vahoaka ao amin'ny boriboritany 4. Matoky ihany koa fa izy no kandidat azo antoka. Efa betsaka no te hoy izy ireo saingy tsy hitany zava-bita rehefa landy azo antoka kosa fa tena ijoro ny kandidat Rina ho hiatrany ireo olom-pirenena ireo. Ankoatra ny fitetezana fokontany dia nisy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana natao teto Soanerana. Tonga maro ny olona ary nitandahatra nanararaotra izany. Nanamafy ny kandidat Rina Randriamasinoro fa hiady ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ka mba ahafahana mitsabo tena sy mivelona amin'ny asa sahaza no vaindohan-draharahany. Lahara-pahamehany ny boriboritany 4 mandroso sy ny mponina ao aminy mivoatra sy milamina. Itoy hatrany ny hetsika ara-pahasalamana
ho iantrany ity kandida ity. Kandida efa niady ary nijoro any tombontsom-bahoaka raha Irina Randriamasinoro. Tsy nampihemitra azy ny fanagadrana sy ny fampiororona fa vomaika namporisika azy iroso bebe kokoa amin'ny fanavotana ny vahoaka malagasy izany ka izao nirotsaka osolombavambahoaka ao amin'ny boriboritany fa efatra izao. Loto mivangongona tsy fisindrano ireo no tena olana menjady amin'ny ponina eny Andotapenakeny. Midika izany fa tsy navita ny aro sy nampandroso ny vahoaka ny volomboasary ka fotoana izao hanovanany zava-misy hoy Maître Antra Razafimanantsoa raha nitsidika ny isam-baravarana atao amin'ny fokontany Andotapenaka niaraka tamin'ny préalisitra aminy amin'ny boriboritany voalohany. Asin'Andriamalala Mano Randriamalala. Ho avy ny firaisan-kina anova ny fiainam-bahoaka izay tsy norarainy ny fitondrana volomboasary tao anatin'ny 10 taona mahery nitondrany amin'ny Madagasikara araka ny Ambetindresakare rehefa nanohy ny fitsidiana isa-tokantrano atao amin'ny boriboritany voalohany i Maître Antra Razafimanantsoa sy Président Bary kandida ny firaisan-kina larana 5 ao anatin'ny bileta tokana ao amin'ny boriboritany voalohany. Ny loto misavovona sy ny rano no tena marary ireo ponina ankoatra ny tsy fisinasa sy ny vidanga ny vidim-piainana. Fifidianana manakaiky vahoaka le izy dia tena hoe manakaiky vahoaka mihitsy isam-baravarana zany izay tratry ny aina rehetra moa zany sy tratry ny hery no atao tsisy fokontany adino ny 470 fokontany mbola misy mbola tsy vita ihany koa nefa na izany ary misy nefa vita fa mbola mila iverenana satria mbola mila resena lahatra le olona satria misalasala amin'le hoe mbo andeha hifidy na tsy andeha hifidy leo ny fitaka leo an'ny lainga zany no enina isan'andro isan'andro dia hoe mila fanovana dia miara-manova miaraka mivondrona firaisan-kina kanefa ihany koa mila mitandrina tsara amin'ny resaka mety fanodinana ny vato ny safidy rehefa tonga fotoam-pifidianana satria efa misy sady ny fanongoronana an'ireny karapanondry karam-pifidianana ireny melohan'ny fotoana. Ny olona ao anatin'ny lisam-pifidianana nisy tao anatin'ny lisam-pifidianana tamin'ny fanamarinana farany amin'izao fotoana izao dia hoe tseo le olona zany rehetra zany mila famelona daholo fa mila fiarah-miasany rehetra firaisan-kinany rehetra manoloana an'izany zavatra hafahafa izay miseho zany ny fahantrana sy ny loto ny rano zany ny zavatra mariky ny tsy firarahinan'ny vahoaka ny boriboritany voalohany indrindra fa ty amin'ny faritra iva nandritra ny fotoana nitondrano ny mpitondra fanjakana io ny ben'ny tanàna tsy navitany andraikiny solombavam-bahoaka misy te hisolo ny asan'ny mpanatateraka ary mandiso ny asan'ny mpisolombavambahoaka moa zany dia zany mila fanazavana izay atao amin'ny vahoaka ny boriboritany zany amintsika miteny zao. Fanovana firenena miainga eny anivon'ny antemeram-pirenena no atao ho iatrany ireto kandida ny firaisan-kina ireto. Ny ovaina zany dia ny fitantanana firenena mihitsiny dia ny fanovana ao anivon'ny antemeram-pirenena satria ny solombavam-bahoaka misy amin'izao dia solombavam-panjakana tsy manao ny asana solombavam-bahoaka tsy mitondra ny tenin'ny vahoaka tsy miaro ny vahoaka ary tsy miara-miasa amin'ny vahoaka satria lasa miray tsokombakomba le fanampanatateraka izay miaro ny tombontsy manokana sy fitiavan-tena sy manao business fotsiny angamba ny tena mahalaza anazy hoe mibizina fotsiny ho an'ny tombontsy manokana tsy tonga aty amin'ilay vahoaka zany le resaka sosialim-bahoaka tsy misy fa dia miraviravin-tanana le vahoaka manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Amin'ny alalan'ny fitetezana isan-tokantrano tahaka izao no anaovan'ny kandida ny firaisan-kina ny fampelezan-keviny. Raha ho an'ny Maître Antra manokana saika resy lahatra aminy avokoa ireo rehetra izay mifanena aminy. Ambodimita sy Anoso no fokontany lalovan'ny kandida totry ny fonfonana firaisan-kina ao amin'ny boriboritany fahenina androany. Fampahafantarana ny vina apetraka ho fanovanany zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fihetsika tokony asehon'ny vahoaka mandritra ny androm-pifidianana no natao nandritra izany. Germain Menjanary mbola avatsara. Andriamampandry Todsoa, Docteur Miarso, tonga eto Anoso, mazava vele po.
Teka mahafatsika to classe ba. dia be ny anga teto ambodimita na makivaky tanàna ny azo ny fokotany anososohy no natao ny kandidata Totsoandriamampandry nanoizana ny fampelezan-kevitra sy ny fampafantarana ny laharany ao anatin'ny bileta tokana amin'izao fifidianana osolombavambahoaka izao. Mazava ny vinako hoy ity kandida ity dia niady ho an'ny vahoaka nambo manariny. Afaka makany amin'ny fokotany daholo tsika zao maka ny karam-pifidianantsika tsy maintsy tokony akan'izany tsika ary tsy maintsy mamea zany ny filopokotany raha ohatra sanatria tsy hitany atsika na verany an-trano dia ny karam-panondro dia afaka hifidianantsika zany amin'ny fahasiam-roapolo ny volana me. Dia zao rehefa avy manisy tsika dia jerevo tsara le olona zay nde zao any ny fikany any mety hoe sisy le ao dia vadony 3 na 4 na 5 fa jerevona tsara zany le izy zany ao anatin'izy efa tsy ava-bela ntsony izy tsy anaiky ntsony tsika amin'ity aza matahotra nareo fa raha misy mikitikitika anareo eo foana aho raha misy fahoriana maso nareo eo foana raha misy fahakiviana maso nareo mijoro foana izay ary raha misy alahelo mijoro foana raha misy mahazo ny any atsa na any tambary teo foana hatramin'izay ary mbola eo foana ho mandrakizay misaotra tompoko la makasika tompoko vady. Nandritra ity fotoana ity dia nisy ny fampianarana ny vahoaka teto Anosoa momba ny fanaovana marika amin'ny bileta tokana mandritra ny andro ny latsabato. Voalaza mantsy fa misy manoro voana ny vahoaka amin'ny fanaovana izany. Manta loatra isika mila solombavambahoaka izay hitondra ny tenintsika satria mila fampandrosoany Madagasikara, mila fiovana ny fitondrana satria nampahatra loatra antsika menakavy. Tsy tonga tamin'izao fahantrany zao Madagasikara raha tokana ny tantana ny mpitondra. Marina satria marina? Mila miova satria mila miova? Mila miova satria mila miova? Ny fanovana izay atsika dia efa natitra teriny filora valomanana fa ity fividianana solombavambahoaka indray mandeha ity no amadiantsika mipejy tsy mbola vita ny tolona. Nisy fividianana filoham-pirenena tamin'ny faha 9 volana novambra izay tsy filoha tokony tantana amin'ny Madagasikara satria tsy malagasy no fidina tamin'izany. Dikan'izany karazany fiodinana faharoa ity fividianana izay ataontsika ity. Mila manova isika satria te hiala ao anatin'ny geja, te hiala ao anatin'ny didijadona, te hiala ao anatin'ny tsy fahaiza mitantana. Ny fiovana dia izao mandeha mifidy avokoa amin'ny faha 9 volana me dia numéro 4 no fidina. Numéro 4 matoky anareo zay ry Anosoa satria te hiala ao anatin'ny fahantrana ianareo. Fantatray fa mangetaeta fiovana, mangetaeta fiainana tsaratsara kokoa noho izao isika, mangetaeta ny mba anana ny taranaka fara mandimby no avy no mangirana fa raha izao fitondrany zao toy dia fahantrana miopapana no misy. Tsy ny fandatsaham-bato ihany no tokony atao sy anehoana firaisan-kina mandritra ny andro ny fifidianana ny 7 ny volana me io ho hiatrany ny kandidata Totsoandriamampandry izay mitondra ny laharana fahaenina ao amin'ny boriboritany fahaenina fa ny fanisam-bato ihany koa. Kandida efa niasa ho an'ny vahoaka ary niady ho an'ny vahoaka manerana any Madagasikara nandritra ny fotoana na solombavambahoaka azy. Raha ho any eo amin'ny boriboritany fahaenina manokana dia isan'ireo asan'ny fitorany ny fanampiana ara-sosialy toy ny fanaovana fotodrafitrasa mifanaraka sy ilaina amin'ny fambolena, ny fanajana ny soatoavina mamalagasy na ankafaliana na ankaratsiana, tonga hatramin'ny firotsahana antsehatra amin'ny fanadiovana tatatra sy fidinjana vary eny an-tanimbary. Ankoatr'izay ny fanalana tsikafona. Ankoatr'izay ny fanomezana fiofanana maimaim-poana ho an'ny tanora sy ny mpianatra. Raha ny teny anivon'ny antenimera-pirenena kosa dia isan'ireo tabataba sy nandoda-tabatra manoloana ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra any amin'ny olany jiro sy ny rano, ny tsy fandriam-pahalemana ary ny tsy fanananasa i Totsoandriamampandry.
tapitra ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany varainao aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana Global News aorian'izay ny akony fampielezan-kevitra mandritra izany ihany koa no anarainao ny akony fampielezan-kevitra sy ny dia ny vovonana firaisan-kina tany Matsiatra ambony tany Fianarantsoa-tany Androany ny sampana fampahalalam-baovao kosa tomboky lasy tongovavy mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray.